5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulcha wanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Manapirofo ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana ny fividianana avy amin'ny CNI ny noty izay nivoaka ny farika amin'ny 30 ny volana jolay lasa teo izay milaza fa avoazina avokoa ireo ratsamangakina nivon'ny faritra sy faritany raha nambarana ireo mpanao politika tomotra ny fanapakevitra izay mety sy ambadika politika raha ny fanazavana trany ankilany mipetraka ny ayay ho an'ireo firaisamonim-pirenena manara-maso ny fifidianana amin'ireo sokajin'olona izay apetraky ny CNI amin'ny ity toerana ity ka mety hisy ifandraisany amin'ny antoko ny fitondrana ankehitriny. Tsy aiken'ny mpamatsy vola ny orinasa teren'ny fiadihadianan'ny repoblika omena ny tsenana asa-panjakana amin'ny fanamboarana ny tetezany mangoky ao amin'ny lalam-pirenena fahasivy. Tsy ampiray volana akory dia niova ny orinasa nahazo ny tsenana asa-panjakana nefa vola mitetina 420,20 tapitrisa dolara no resaka amin'ny fanamboarana ny tetezany mangoky, vola izay trosa avokoa ny 3,3 isanjato amin'izany. Tsy manana politika mazava ho fiarovana ny harem-pirenena indrindra ny fanondranana antsokosoko ny volamena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoy ny mpamakafakara politika nanaovana fanadihadiana androany ka antony mahatonga ny fivoahan'ny volamena antaon'ny maro tao anatin'ny efataona. Tsy ahitana toy ny mandraka androany ireo volamena very sy nanjavona ary indrindra fa ireo tompon'antoka momba azy ireny. Magataka ny amohan'ny fitsarana ireo ream-pianakaviana misa valo na hiditra amponja ireo mponina avy amin'ny fokotany ankafitra commune Manalanondro district Anarivomamo. Izy ireo izay nahiditra amponja noho ny fifandonana niseho taoriany nisy fanafiana ka nahafatesana dahalo iray. Anivelany mandidina ny 20 teo ireo olona namono ainy tao Pekin renivohitry Chine sy ny faritany mifanila aminy ao Ebay raha olona 20 hafa no tsy hita popoka vokatry ny orany kija tao an-toerana nanomboka ny zoma lasa teo raha nitatry ny manam-pahefana any an-toerana ny antsipiri indreo avy hatrany ary. Faltafahoana aminao indray ny tenako tombo kilasy tombo vavy amin'ity aliny alakamisy fahatelo ny volana jolay taona 2022 ity manatra ny araba tonga soeta amin'ny fampalalam-baovao ary asaina mpitiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana ary dia nahazo baiko avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe ireo préfet sy chef district manerana ny nosy mba andehanatona bebe kokoa ny vahoaka eny ifotony sy eny ny filany ary koa ampiely ny programa panjakana noty everina ho tsotra sy fanao izany kanefa dia azo adika ho baiko fiomanana amin'ny fividianana sy fiomanana amin'ny propagandy fa indrindra koa fampanaovana propagandy ireo solitena panjakana any amin'ny faritra matoan-datsoratra. Miariary andro manalina ny tetika entin'ny mpitondra fanjakana mba ampiasana fitaovana sy olo-panjakana hoenty miatrika ny fividianana sy ny fikasana ampandresy ny filoha amperinasa. Volana vitsy lasa zay dia nivoaka ny didy mandrara ny famborim-bahoaka ankalamanjana nataon'ny mpanao politika. Ny mpitondra ihany no mahazo manao. Izao indray dia io noty vaovao avy amin'ny ministeran'ny atitany mibaiko ny préfet sy ny chef district andeha tety vohitra mba hanely ny programa panjakana sy hanangona ny etahitanimponina io. Tsotra ny dikany sy ny tetika amin'izany. Voalohany, anao fampelezan-kevitra ny fitondrana. Hitanisa ny asa tao eny fotony. Hitantara amin'ny vahoaka fa manana programa ny mpitondra dia ilay programa mampilendalenda, mampodimandry, mampatory mitsangana. Kanefa tsy hita izay natao sy vita tao anatin'ny efataona sy tapany.
efa andro sisa isaina vao mody mikofokofoka mamerina ny nambara tamin'ny taona 8 indrindra moa fa iny fotony dia tsy misy mahatsapa tsy misy mahita ny fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny mifanohitra tamin'izay nambara aza ny ho hita sy tsapany mponina mialalina ny fantrana hatramin'ny nitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny fanjakana ka moa ve mbola isy ino izay tantarain'ny préfet sy ny chef district izy ireo aza efa tsy resy lahatra amin'izay asaina tantarainy vao maika moa ka andeha anangona ny etaetan'ny mponina io no baiko faharoa préfet sy chef district miaina ny fiainan'ny mponina ka mahafantatra tsara fa tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny fiainam-bahoaka ary mahafantatra izany ny mpitondra aty amin'ny foibe satria dia asa andavanandron'ireo mpiasa iny fotony ny manao tatitra ny zava-misy any amin'ny distrikta iandraiketany ka inona indray tianao tity ohatra ny hoe tsy maharay tatitra mihitsy ve ny foibe ny ministerany atitany soa aloha fa nahazo 4 ireo préfet sy chef district ireo tamin'izao faraparan'izao ka dia saina ampiasainy ho amin'ny propaganda ny fiara fa afenina ao ambadiky ny hoe manatona ifotony raha fehezina dia tetika maloto enti-miomana amin'ny propaganda ataon'ny mpitondra kehitriny ny naotina voaka ny fanjakana ho an'ny solontenany any amin'ny faritra sy ny district any aoka samy omailo sy tsy horoboka amin'izany na ireo préfet sy chef district indrindra fa ny mponina filme efa nandeha io ka tsy ho azo hivarotana sakabe lohintsony ny vahoaka Manam-pirofo ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana ny fividianana avy amin'ny CENI. Ny naoty izay nivoaka ny farika amin'ny 3 Jolay lasa teo izay milaza fa avoazina avokoa ireo ratsamangaiky eny anivon'ny faritra sy ny faritany raha nambarana ireo mpanao politika. Tongotra ny fanapa-kevitra izay mety hisy ambadika politika raha ny fanazavana hatrany ankilany mipetraka ny ayay ho an'ireo firaisamonim-pirenena manara-maso ny fividianana amin'ireo sokajin'olona izay apetraky ny CENI amin'ity toerana ity ka mety hisy ifandraisany amin'ny antoko ny fitondrana ankehitriny. Telo volana tsy hahatongavan'ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanapa-kevitra indray ny CENI amin'ny fanoloana ireo ratsamangaiky rehetra ny amin'ny faritra sy faritany manerana ny Madagasikara. Naoty izay nivoaka tamin'ny farika amin'ny 3 Jolay lasa teo. Ity fanapa-kevitra ity izay mampiayay ireo mpiantsehatra sy mpanara-maso ny fifidianana. Raha nambarany firaisamonim-pirenena fanabeazana olom-pirenena KMF no hoe mampametra-panontaniana hatrany ny fanapa-kevitra na anatin'ny fahefan'ny CENI aza ny anao izany. Aina hoy hatrany ny filoha nasionaly ny olona izay ho tendren'ny CENI amin'ity toerana ity. Tokony isy ny fanadihadiana lalina ho an'ireo isolon'ny toerana tsy isiny ny vitany lany. Fa eo amin'ilay hoe mahapratika azy araka ny fanontaniana hoe nahoana moa no akaiky ny fifidianana ohatran'izao ny texte koa zany tsy miteny amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona fa ilay pratika zany no mahatonga hoe izao fanapahan-kevitra zao zany lasa miteraka adihevitra eny amin'ny tontolon'ny politika satria isika moa zany efa akaiky ny fifidianana dia mipetraka koa le hoe miahiahy rehetrarehetra ny amin'ny mety ho famarinana ny mety hoe iza tokoa ny olona voatendry io satria raha hitako le TDR zany dia milaza hoe olona tolotsy ny fikambanana raha ny fahatanay azy amin'izao fotoana zao dia misy olona ny antoko politika izay miomana misy antoko politika mity mba tsy ilazako hoe isan'izay ny antoko politika amin'ny fitondrana miomana mandasaka olona izay fantatra vampana politika zao isoratra amin'ny alalan'ny association dia andefa olona ao dia izay zavatra zay zany dia hoe miankina amin'ny ataontsika hoe ilay etika sy ilay tena finiavan'ilay CENI anendry izay olona everiny fa avita ny asa no atao. Mibaribary ny tsy fahatombanana amin'ny fomba fiasan'ny CENI any amin'ireo faritra maro samihafa raha ny fanazavana hatrany. Miahiahy aloha zany raha ny aty faritra izay petrako zany faritra Menabe dia ny faritra aloha zany misy olona avy ao anatin'ny fitondrana zany hoe olony antoko ny fitondrana fataka zao fa olona manao ny fitondrana manao matraka zany amin'izao mitady an'ireny fikambanana ireny dia atolotra amin'ny alalan'ny fikambanana dia ireny alefa makany dia zaho mieritretra fa le situation zay tsy isolie ho ny akoan'ny Menabe fa situation ho an'ny Madagasikara manontolo ary zay mahatonga ilay mieritretra hoe mba tokony ho jerena tsara ny olona hita ao anatin'io satria fantatra ireo fikambanana izay manao ny antsetra amin'ny resaka fifidianan'io na ny aloha na mandritra na oreofily na fotoana fifidianana ary. Ankilany, tongotra ny fanapa-kevitra raha nambaran'ireo mpiantsehatra sy mpanao politika nanaovana fanadihadiana. Manam-pirofo ny tsy fahatombanana amin'ny fomba fiasan'ny CENI izao naoty izao ho ny antoko politika Ilmada.
mitombona tokoa ankehitriny ny aiai ny mpanao politika rehetra indrindra ny ty ivelan'ny fitondrana mikasika ny fanomanana ny ty fifidianana 3 ity satria dia tsapa zany zao ankehitriny fa tena kitototanteraka ny fanomanana ny ty fifidianana 3 ity ary inona no mety isiny ny korotana indrindrindrindra fa tsy ampisy ny crédibilité n'izay mety ho lany filoham-pirenenao za zavatra zany dia manontany tena izahay ankehitriny hoe zato andro mahery mialohan'ny fifidianana ve dia anova ny tompona ndraikitry ny seni eny fa raha zao zava-misy zao sy ny fanomanana rehetra no jerena dia toa mankany amin'ny tsy fahatombanana tanteraka ny fikarakarana tazany zany na teo amin'ny arabola na ny ara teknika ny ara fanomanana rehetrarehetra ka manazany zay so dia ny seni ihany mety hitarika na hiteraka ny korotana aorina ny fifidianana zany hoe rehefa hitranga ny siseoa ny valim-pifidianana fanontaniana mipetraka araka izany hoe inona ny antony nahatonga ny seni andray izao fanapa-kevitra izao tsy lavoraro ve ny asa izay nataony ireo raha tsy mangaiky hatramin'izay ho an'ny mpanao politika izay nanaovana fanadadiana hatrany tsy vaolana amin'ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahary ny fanapa-kevitra tongotra tahaka izao mazava ho azy aloha satria raha ankatoky ny fifidianana zao ianao no manova olona ny andikana azy voalohany dia hoe misy kajikajy ao ambadika izany zavatra zany iza daholo reo olona asolo an'ireo tompona andraikitry ny distrika izay efa mipetraka ireo olona ireo nge efa nisedra fifidianana maromaro raha tsy teny fotsiny any fifidianana solombaombao ka ataona 24 sy ny filoham-pirenena farany teo ny dikan'izay zany manana traikefa zareo fa inona no antony ny fanoloana inona ny antony fanapa-kevitra tampotampoka tahaka izao ny antony zany dia mety misy hitataratra hoe mety tsy afe na mety tsy andray baiko ohatra azo eritreretiny zany zavatra zany ka mahatonga ny aiai mampatonga n'le hoe so dia tsy lay zavatra hoe eritreretinao taterahana no tateraka ao anatin'io zavatra io ka manontany tena zany zay hoe fotoanany ve zao ankatoky ny fifidianana dia tao midika zavatra hafahafa zany tsy mahatsara toerana anareo zany zavatra zany androany niezaka nanantona tompona andraikitra teo anivo ny seniny mpanao gazety saingy sy nazahoana valy mikasika ity fanapa-kevitra ity raha ny fantatra tsy vaovoalohany izao ny seniny no nandray fanapa-kevitra izay niteraka resabe tahaka izao raha tsy ilaza fa tsy ny fanapa-kevitra tamin'ny fanembohana hatrany ny fikatonana tanteraka ny lesy-pifidianana izao indray ireo olona tompona andraikitra eny fotony any amin'ny faritra sy faritany no ovaina izay misy ambadika politika raha ny ambarany ireo mpiantsehatra fa tsy ekeny mpamatsy vola ny orinasa teren'ny fiadidinan'ny repoblika omena ny tsenana sampanjakana amin'ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky ao amin'ny lalam-pirenena fasivy tsy ampiray volana akory dia niova ny orinasa nahazo ny tsenana sampanjakana nefa vola mitetina 420 faingo-20 tapitrisa dolara no resaka amin'ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky vola izay trosa avokoa ny 3 faingo 3 isanjato amin'izany ny alarana efison no mitatry ny antsiprinyizay araka ny tatitra ny filan-kevitry ny ministra ny fafidy jolay 2024 ny orinasa CRBC na ny China Road and Bridge Corporation no voalaza fa nahazo ny tsenana sampanjakana amin'ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky raha ny hita tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra omaly indray anefa ny orinasa CRCC na ny China Railway Construction Corporation no nahazo ny fankatoavana na ny avis de non objection avy amin'ny banky africaine ho an'ny fampandrosoana na ny BAD izay mpamatsy vola ny fanamboarana ny AS ka ity farany no nahazo ny tsena manaprofy izany fa ny fiandijina ny repoblika no nanome ny tsenana sampanjakana tamin'ny orinasa CRBC izay anankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny ministra manokana ny fito jolay lasa teo ary mendrika afanomezana marché de gré à gré eo amin'ny orinasa sy ny fanjakana malagasy misy ihany koa araka izany ny mety fifanarahana ambadika teo amin'ny rotota isan'ny fenitra takina amin'ny fametrahana ny fahaiza mitantana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisian'ny appel d'offre amin'ny fanomezana ny tsenana sampanjakana rehetra ary ireo izay mahafeno ny fepetra ihany ny tokony ahazo ny tsena takiny ireo mpamatsy vola izany antony ny volan'ny vahoaka avy amin'ny ireo firenena manaiky anao famatsim-bola no ampiasaina amin'izany fa tsy vola azarazarana fotsiny ihany ka mila mangarahara sy atsara tantana
ankilany ny eo aniva ny fiadidinan'ny repoblika no mandika izany ary manome ny tsena amin'ny orinasa izay manao fifanarahana aminy ary ankatoavana mandritra ny filan-kevitry ny ministra izany tsapa izao ny tsy fisin'ny mangarary ary ny mety ho fisin'ny kolokolo avolento eo aniva ny fiadidinan'ny repoblika mikasika ny resaka tetezany mangoky ary manam-porofo izany sy ny tsipahany mpamatsy vola anisy orinasa izay nomeny fiadidinan'ny repoblika izany ny 7 jolay mazava ny voalaza nisy filan-kevitry ny ministra omaly fa ny orinasa CRCC no nahazo nisy fankatoavana na ny avis de non objection avy amin'ny bad izay mamatsy ny 1.30 isanjato ny vola anamboarana ny tetezana tsy ampy volana akory dia niova nisy orinasa nahazo nisy tsena ny asa-panjakana no izay afetsifetsena izay nefa vola mitentina 4.7 tapitrisa dolara no resahana amin'ny fanamboarana ny tetezany mangoky vola izay volan'ireo mpamatsy vola avokoa ny 3.3 isanjato amin'izany mirefy 7.7 metatra nisy teteza nisy mangoky ary mitentina 4.7 tapitrisa dolara no anaovana izany mpamatsy vola ivelany miisa 4 no mamatsy izany dia ny bady ny fond coetien nisy ofid nisy FSD ary eo ihany koa ny fanjakana malagasy. Resan'ny filan-kevitry ny ministra ny fampiroboroboana ny famokarana ny etanol saingy hatreto tsy mbola vita ny orinasa mpamokatra etanol izay efa nametrahana vato fototra tao ambilobe ny taona 2024 fanodikodinana ny volam-panjakana sy fampibabena trosa ny firenena no ataon'ny mpitondra ankehitriny raha ny fanehoan-kevitra ireo nanaovana fanadihadiana. Fanodikodonana ny volam-bahoaka sy nisy fampibabena trosa ny firenena no ataony nisy mpitondra ankehitriny amin'nisy fametrahana vato fototra etsy sy roa nefa tsy mandeha akory ny asa lazaina fa atomboka. Lasa mampabotrosa ny taranantsika fotsiny efa zavatra sady tsy natao ny sasany fa nanaovana fanombohana fotsiny nanaovana effet d'annonce fotsiny ihany dia lasa napisy an'izay hoe famoaham-bolam-panjakana amin'ny tsisy antony izay dia lasa mampisy ihany koa izay fitarazona eo amin'ny fandehanan'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria misy amin'izy ireny ohatra izao raha tsy resakitsika fa tsy nyle lazaina fa saritsarina fanamboaran-dalana ireny ireny engin ireny mipetraka eny amin'ny lalana eny miteraka embouteillage miteraka fatapahan'ny lalana indraindray satria lasa nasiana déviation dia miteraka fanohitohinana ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ilay izy nefa zavatra tsy nitohizana hatramin'ny farany akory dia hitantsika amin'izay ihany koa zany eo ilay tsy famatorana fanatanterahana asa misy ny asa atomboka izay indray vao anaovana étude d'impact environnemental nisy indray efa natomboka ny asa nefa mbola tsy fantatra hoe aiza ny vola natanterahana azy mbola tsy voasiny akory ny famoahana ny vola nefa efa natao izay dia hitantsika izany hoe atraiza zany izao ny kapasité an'ilay fitondram-panjakana manatanteraka ny anjara andraikiny. Raha ny makasika ny etanol no ankatoavany nisy filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana mametraka nisy fond de concours ho an'ny nisy ministera nisy fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ahafahana mampiroborobo ny sehatra nisy fitrandrahana etanol eto Madagasikara mba azahoana fomba fahandro madio ho an'ny nisy tokatrano malagasy. Zay ivona ny 7 martsa 2024 no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra amin'ny fananganana ny orinasa mamokatra etanol ao amin'ny commune ambanivohitra Beramanja ao amin'ny distrika ny Ambilobe. Ny volana aprily 2024 avao nanomboka ny terrassement ny toerana ananganana ny orinasa. Raha toka nisy volana desambra 2024 no tokony hifatrana izany asa izany. Hatramin'izao tsy misy rindrina akory nitsangana amin'ny ity orinasa ity, orinasa izay lazaina amokatra 4,000 litatra etanol isanandro. Tsy manana politika mazava ho fiarovana ny harem-pirenena indrindra fa ny fanondranana antsokosoko ny volamena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ho ny mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadihadiana androany ka antony mahatonga ny fivoahan'ny volamena antaony maro tao anatin'ny efa-taona. Tsy ahitana toy ny mandrak'androany ireo volamena very sy nanjavona ary indrindra ireo tompon'antoka tamin'izany. Henri Florian. Mbola mipetraka hatrany ny fanontanianany amin'ny hoe tena vonina iady amin'ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena tokoa ve ny fitondram-panjakana, ny fanondranana volamena sy ny fahaverezana izany izay raha tsy hita tohony hatreto amintsika. Saika ireo irakiraka hatrany no voasambotra sy misazy fa ireo antsoina hoe gros poisson na ny trondro vaventy tsy mbola voasambotra sy tsy hita mandrakandroany. Raha tsy laza fa tsy ny volamena 3.75 kilao izay tratra taty Afrika Atsimo tsy tafaverina atandrazana hatramin'izao. Ny 10 kilao izay sarona taty amin'ny nosy Comore
ny nanjavona ny volamena teo anivony ministera ny arenakibonytany sy ny maro tsy voatalisa ny arem-pirenena izay tokony hatevena ny fanaramaso azy amin'izao anka tokony fifidianana izao mba tsy ho tantely afadrakotra trano ny arem-pirenentsika malagasy. Raha ny zavanisy aloha zany tao anatin'ny teto Madagasikara azo ambara fa betsaka ny ataoko hoe ny fivoahan'ny arem-pirenena tamin'ity fitondrana ity. Zany tsy laviny zany. Noho izany zany eo amin'le faiza mitatana mihitsy andreo arem-pirenena ireo zany lasa goragora. Sa ve misy mahazo tombontsoa manokana amindreo ka rehefa akaiky lany ny paisokady dia lasa misy rafitra tapoka indray apetraka hoe iaro andreo arem-pirenena ireo. Zay zavatra zay koa zany mbola mampendram-panontaniana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara hoe fa maninona natao an'izany lizy fa tokony misy politika mazava ity ny fiarovana ny arem-pirenena, ity ny politika ny fiarovana ny anatiny ity ny politika fifandraisana amin'ny ohatr'izao tokony misy ohatr'izany atao mitatana firenena amin'ny ankapobeny. Ny zavatra mahavaliana zany hoe io zany le 49 kilo faiza zany le 73 nisy koa re vitsivitsy tetra tao inty teto nosy bere moa zany efa fitava vela teto reny fa nisy tratra aiza daholo reo tratra tany ivelandreo zany amin'izao fotoana izao aiza ny toyan'ireny zavatra zeny tokony mena vahoaka sady hifarana raha teo koa ny mandaha mba fotoana izao fanaovana karazana ajery tamberina tatitra amin'ny vahoaka amin'ny tenany ankapobeny hoe aiza daholo reo amin'izao fotoana izao. Raha araka ny tapaka nankataovana nadritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny anaovany Madagasikara dingana ofisialy amin'ny alalan'ny ministera ny fitsarana ny amerenina ny volamena milanja 770 kilao izay naondrana sokosoko tasy amin'ny nosy Comore. Efa tany amin'ny 27 Desambra taona 2020 no nahatratrarina ireo volamena ireo saingy izao ny fanjakana vao mieritreritra ny andray andraikitra sy fepetra amin'ny fampodiana azy. Proof izany fa tsy laharam-pahamena amin'izao fitoram-panjakana mijoro izao ny famerenana sy ny fandraisana andraikitra ireo arem-pirenena izay mivoaka antsokosoko. Nahitana tsy fahatombombana ny fandraisan'ny zareo Kongoly ireo atleta malagasy nandritra ny lalaon'ny francophonie izay nanomboka ny Vaovao ny volana Jolay lasa teo tany Kinshasa renivohitra RD Congo raha ny fitarenany ireo atleta malagasy nandray anjara tamin'ny fifaninanana any an-toerana tamin'ny horonantsary ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera. Mety ianao ahoana ny fandraisan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy andiany faraka amin'ny 10 amin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao raha izany no nitranga tany amin'ity firenena nanam-pavonona nandray ity lalaon'ny francophonie ity. Fanadiadiny Daniela Minarso. Nisy tsy fahatombombana ny Jeux de la Francophonie andiany fasivy natao tao Kinshasa, renivohitra République démocratique du Congo tamin'ity indray mitoraka ity, nateo aza ny fikarakarana mialoha sy fahavonona ndry zareo Congolais andray ny lalao. Ohatra amin'ny tsy fahatombombana ny resaka hôtely fandraisana ireo atleta vahiny, izay nampitaraina ireo atleta malagasy tamin'ity horonan-tsary niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ity. Ny organisation le Jeux de la Francophonie mihitsy no korotana be satria voatonga zay a 2 heures miala ny aéroport ny toerana isanay voalohany dia rehefa tonga tany tsisy trano dia nahita ny membre ny OIF izahay dia ny OIF nitady solution hamindranay ny amin'ny hôtel aloha ny tamin'ny andro voalohany mandra-pilaminan'le trano ny lamina nefa iny avy eo dia nasaina verina tany amin'le site indray izahay tany amin'le 2 heures de route tonga trano mbola ny fampiandry andray nahita trano fa tsy onona ny délégation na Madagasikara rehetrarehetra izy rehefa avy eo dia rehefa tonga ny délégation taty afara dia tsy onona ny trano dia tesitsika moa sainam-pirenenantsika tetsaka ilany koa navadika ny zareo dia tady solution i DGS Madame Rosa tamin'izay resaka tamin'ny organisateur tena toerana dia nahita solution zany afindra aty amin'ny ville aty amin'ny akaikin'ny Patarafael indray izahay. Dia efa nifindra taty izahay de 1 aloha efa andro amin'ny 23 heures ny ankizy efa matory noho ny foazy na hoe tsy maintsy mifindra zao dia zao ianareo. Misy ankizy anao pesage ny tao amin'ny luta zao anao pesage ndrapitsy maraina amin'ny 9 fa mifoazy izy amin'ny 1 zany dia nifindra. Tonga taty indray zay rehefa avy eo bien installé ny toerana zany nafinaritra kokoa par rapport amin'ny tany fa tonga maraina tsisy sakafo indray zay. Tsy sakafo noman'ny organisateur teo c'est panao luta zany efa tsy sakafo maraina sady tsy ampy-torimaso nireraka ny vezivezy. Ifarana ny 9 aogositra ho avy izao ity Jeux de la Francophonie andiany fasivy izay natao tao Kinshasa ity. Mandidina ny 7 teo ireo mpikambana mandrafitra ny délégation malagasy nalefa ny fanjakana ny antoerana mandrapatapitra ireo andro anatanterahana izany. Misy 430 ireo atleta ary 410 ny mpanomana azy ireo. Ankilany, mety anao ahoana ihany koa ny endriky Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao, indrindra ireo nosy rahavavy amin'ny fiatrehana ny lalaon'ny nosy.
ny any Congo izay efa niomana fatratra aza ireny no zava-misy ka anahoana ny eto amintsika hatreto tsy misy tomombana amin'ny fikarakarana maro amin'ireo délégation no te hanao antsoavy sy taraina mikasika ireo tsy fahatomombanana ireo saingy sakanana tsy avelana eo ny heviny anjarany tsiraray no mandinika fa ny tantara no hitsara ny lalao nosy izay tsy hivina fa nomboka afaka 12 andro izany hoe ny 15 aogositra ho avy izao raha ny 3 septembra kosa no hifarana Iverinantsika ny makasika ny fividianana dia teboka maro no tokony jerena akaiky momba ny fanomanana ny fividianana hoy ny teo anivony ny fikambanana ny mpikambana kongresi tetezamita na ny FMKT Androany isan'ny reny makasika ny fanatsarana ny izy mpividianana ny fijerena akaiky ny lalam-pividianana sy ny maro tsy voatanisy tsy mahasoa ny firenena hoy izy ireo ny firisona ho any amin'ny tetezamita fa tokony isy ny teny fampiarana na tanterahana ny fividianana ho eken'ny rehetra Henri Florian nandritra ny valandresaka izay nataon'ny fikambanany mpikambany kongresi ny tetezamita na ny FMKT Androany teny Soarano no nanamafisan'izy ireo fa tokony hanana fanaitry ny tena lalina ka hametraka ho vaindon-draharaha ny fitaovan-tanindrazana ny olona rehetra izay mikasa ny irosaka ho fidiana filoham-pirenena amin'ny fifidianana ny volana novambra ho avy izao tsy hafahana miroso amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ny zava-misy ankehitriny ho etrano izy ireo ka tokony hisy ny feonan'ny mpitondra fanjakana sy ny antoko maro samihafa ijerevana ny marimaritra iraisana afahana miroso ao anatin'ny fifidianana madio mila itsika voaka malagasy zany hoe ny fanjakana sy ny herivelona mihitsy no tokony ifandray-tanana izahany marimaritra iraisana atongavana amin'ny isian'ny fandrafetana lisy mpifidianana vaovao satria io mampifanolana dia isian'ny loi électorale code électoral vaovao ary ny fandrafetana ny seny sy ny ACC ary maninona moa dia manao manangana gouvernement vaovao ny herivelona sy ny fanjakana dia hitondra itsika amin'ny fifidianana zay ihany no lala tokana tsy maintsy isorosotsika ialana amin'ny saotaka eto namafisin'izy ireo ihany koa fa tsy mahasoa ny firenena intsony ny firisona makana amin'ny tetezamita ary tsy mankasitraka izany velively izy ireo fa ny teny iraisana ampilamina ny fifidianana tokony ho jereny ankolafo samihafa mijanona ho hery ampivoany hatrany ny fikambanana raha ny fanazavana ary mitady ny vahaolona rehetra hisoroana ny olana mety iseho mbola isy ny feonambe ny mpikambana eo anivony fikambanambe ny kongresi ny tetezamita na ny FMKT raha ny fanazavana androsoan'izy ireo ny vahaolana entina hitondrana famparisoana ho an'ny Madagasikara Lafombaovava dia nidina an-dalambe no ny atezera no ny fahatapan-drano lavariny sy ny fitobian'ny fako ny mponina teny Ambatolampy Atehiroka Androany. Telo andro farafakely no andarana ny bidon angalana rano ary matorana ny tombon-drano mihitsy ireo mponina raha ny fitaranana tao anatin'ny volana maro izay. Eo ihany koa ny fitobian'ny fako izay efa manakana ny lalana ary manany partahan'ny valina retina ireo mponina antony tonga azy ireo nitroatra Androany. Milahatra telo andro farafakely ny vao mahazo rano izay ny fitarenan'ireo mponina ety Ambatolampy Atehiroka matoreny amin'ny pompe mihitsy aza matetika miandry ny larana efa imbetsaka no nanao antso fitarenana tamin'ny tompony andraikitra izy ireo saingy tsy misy miaino antony nahatonga azy ireo nidina an-dalambe Androany. Nesany eto tena farany olana indrindra kamba resaka rano satria tena miaritory ianao ohatra izao hoe ny anasa atako ohatra tamin'ny latsinainy izao nandahatra bidon Androany mbola tsy nahazo rano zay no olanay le rano nefa ny ilain'ny olona rehetra io rano io tsy mifidy io na mpanankarena na mahanitra na takanina fiainanao ilaina foana le rano indrindrindrindra isasana andrahoana sakafo zay sany tena mitaky mihitsy ny andefasana n'io rano io farazia aingana zay tsy mila vahaolana hafafatsy rano aloha rano jirama sany tena ilainay jirama zay sa raha tonga teo sany polisy zavatra mpitandro filaminana be dia be reny tsisy niady teo tsisy korotana taty aminay tsisy ninininin fa ny anay sany jirama tena exizevana hoe ilaina le jirama mandefa ny ranonay dia zavatra hafa ny tonga eo rano zao afaka 3 andro raha misy olona anankiray afaka 3 andro vao mahazo rano zany hatramin'izay zany zay tsy nanao etsoka ohatran'izao fa andro any zay vao mba hoe mietsika mihitsiny hoe fijaliana ny rano mihitsiny zany eto Ambatolampy nakany jirama dia mbola tsisy valiny hatramin'izao zany nataony tany amin'ny resaka jirama heritaona mahery zay vao hoe nataonay mihitsy le etsika fanairana satria efa marary amin'ny vahoaka mihitsy sy
fokon'olona le izy ankoatra ny fahatapanjero sy ny rano mampitarena ireo mponina eto ambatolampy atehiroka ihany koa ny fitobin'ny fako eo amin'ny lalana ankoatra ny fanelingeleanana ny fifamoivozana manany amin'ny partany valana retina ihany koa ireo mponina mila asorony io fako fa tsy hoe mahandry zay dia totofana fako io fiatraika n'io fako zany a dia tsy maintsy ho avy aminay zany ny aretina karazana aretina reo mampiseposepotra mampiayana misy zao ho avy aminareo zay choléra seposepotra efa nisy olo tena ny taraina zany fa ohatrany hoe tsisy valina zany fitsarainana dia manahirana le miresaka ny lazany amerina trano ny etsika fanakana andarana sy dorokodiarana ireo mponina raha tsy miverina amin'ny laoniny ny famatsihan-drano izy ireo eo ihany koa ny analana ny fako miavosa izay efa napaka tanteraka ny lalana dia ny ihany koa ny antsika misento vetivety eo anaty dokam-barotra fohy ao aoriana izay miditra ao anaty ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary Wawa Production si Telma manolotra ho antsika 10e édition du Festival Somaro 20 ans du groupe Wawa à Oseille. 2 au 6 août à Nosibé, au stade municipal de Boutvenue, Panakanto Malagasy vahiny maro no iaraka amintsika. Wawa, T-Nice, Daddy Love, Mami Kotso, Mad Max, Seiz, Nashan, Oladad, D-Line, Bastalayon, Sanjamed, Parish, Zili, Tonsmaina, et Yona Edge, Pigamji, Alain Mansom, Goulam, Rijad, César, Rootsman, Vayevshila, Nela Brown, DJ Sweetie, Liko Kininike. 10e édition du Festival Somaro, 20 ans du groupe Wawa, sponsor THB, sponsor officiel Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. manambahiny sampana fampalamba amin'ity alina ity dia madame Mialatra Kotomavo taleo anivony PEF na ny parcours études en France miarabanao tonga soeta amin'ny plateau-ny Kolo manana zava-baovao ny PEF manahoana mikasika an'izay. Miarabany Larita miarabany any tokantrano. Ny PEF moa dia akoatrany ma ivitoeram-pampianarana ambony tsy miankina frantsay azy dia manana département anankiroa dia ny UPEF na ny université parcours études et formation sy ny IFP na ny English Foundation Program of PEF. Zava-baovao ilay IFP zany hoe fampianarana amin'ny teny anglisy
eto amintsika madame Yaly fa betsaka ny olona misehatra amin'izay fampianarana amin'ny teny anglisy zay manahoana ny mikasika ny IFP manokana inona mety hoe tombontsoa azo raha hianatra ao amin'ny IFP. Misy anankitelo ny mampiavaka anay ao amin'ny IFP voalohany indrindra aloha ny méthode ampiasainay dia ny approche communicative zany hoe mamelanja ny parler zahay fa manao ny compétence hafa ihany koa toy ny writing na rédaction, reading na lecture, listening na écoute ary mampianatra grammaire ihany koa zahay. Ny faharoa ny mpampianatra na azo fanofanana manokana momba ny fampitana ny lesona na ny pédagogie ary ny fahatelo dia tsy lava be ny fianarana ao amin'ny IFP satria raha manomboka beginner ilay mpianatra dia appliqué tsara izy mandalo intermediate dia advanced mahazo an'ilay certificat d'aptitude en langue anglaise. Isan'ny miafaka izay raha oharina amin'ny fampianarana amin'ny teny anglisy hita eto Madagasikara amin'izao fotoana fa iza kosa no afaka misitraka an'izay fampianarana izay ny salatona sy ny hoe mpianatra ve sa hoe manahoana? Manana karazana cours d'anglais zay na fampianarana teny anglisy ho an'ny fotoana isan-karazany. Misy ny cours pour adulte natokana ho an'ny bachelier tsy voatery bac 2023 fa mety foana rehefa manana bac. Des cours pour enfants et ados ary formation pour les entreprises. Akoatran'izay dia misy koa ny cours de français sy ny cours d'anglais pré-rentrée universitaire. Zany hoe manomboka ny 11 septembre ka hatramin'ny 6 octobre. 4 mois ny faharetan'io cours pré-rentrée universitaire io dia manana ora anankiroa azo hisafidianana ny mpianatra 8 à 10 sy 10 à 12. Tonga dia manantona eny amin'ny cap 3000 Landrahazo bâtiment 2 deuxième étage misy anay dia miaraka amin'ny 2 photos d'identité zay ihany ny ilaina amin'ilay cours rehetrarehetra. Rovina moa raha mitary amin'ilay IFP? Ny cours pour adulte zany c'est les cours enfants et ados manomboka amin'ny jeudi 10 août. Izao madame Yaly ny tondra izay fanazavana izay fa noho izantsika ny fampahalam-baovao dia mangataka ny amoahany fitsarana ireo ray mpianakaviana misy Vaovao nahiditra amponja ireo mponina avy amin'ny fokontany Ankafitra commune Manalalondo district Anarivomambo izy ireo izay nahiditra amponja noho ny fifandonana iseho taorian'ny fanafiana izay nahafatesana dahalo iray. Fananjiatina. Nitrangana fanafian-dahalo tao amin'ny fokontany Ankafitra commune Manalalondo district Anarivomambo ny alakamisy 20 Jolay lasa teo. Raikitra ny fifandonana ka lavin'ny fokon'olona ny iray tamin'ireo dahalo. Taorian'izay nisy ny fisamborana ka ray mpianakaviana misy Vaovao no nahiditra amponja. Manoloan'izany mitarainy ireo tantsaminy district Anarivomambo fa rehefa misy mpangalatra omby tratra na ambody omby aza saika tapotra avoakan'ny fitsarana avokoa izy ireo ka miverina manafika any an-toerana indray. Misy amin'ireo dahalo efa nandoro tranon'olona raha ny fitarainan'izy ireo na afaty olona ihany koa ka rehefa makeny amin'ny fitsarana dia to atao avoaka hatrany. Sao dia fanampazakana mitsy ny miara ndraikitsy mahatonga amin'izay. Mitsy ny misy mampalahelo tena mampalahelo mitsy. Raha ilay ara-pavoazana misy maty misy maitrany okaloha fa mandeha fanadiadiny. Mahazo regny olona mandeha tany filamina reo tany filamina ndraika misy tena miatra amin'ny ainy tongoany voaka fotsiny dia ny farany any tany filamina koa mba azo fakam-panahy samezatsy tany fampisika azy fa misy mampalahelo izy dia farany izy raika izy lasa mandraikeny efa olany any angamba paisa akato izy izany tsy mba Niaro ny tenany sy ny fananany ireo ray mpianakaviana ireo hoe ny fokon'olona izay nangataka ny amoahana ireo ray mpianakaviana misy Vaovao ireo. Marary koa ny fiainan'ny vahoaka majinika satria betsaka mitsinga azo lena izay ataony tsy matahototo. Ao koa ny mpitondra fanjakana izay manao tsinitsinina andreo majinika fa milomamo ao anatin'ny fitiavam-bola. Amovy eto raha ny mpitsara tsarovy tsara fa nareo mpitsara eo dia ninina tamin'ny lanitra sy ny tany nareo nefa dia manao tsara vilana manao tsinitsinina ny olona mahantra sy ny kamboto nareo ka manao tsara vilana.
za zao mihitsy no nitenan'le zandarina tamin'izany efa matiny anay tia inona no azo be atao ny omby tamin'izay fotoan'izay lasan'le dalo any le omby nefa omby efa azo a dia teny ampitonana an'le omby izy a no vonoandreo sakana amindreo dia maty tany ambony tsy nanana amin'ambory zany dia maty tanteraka le avanay tamin'izay zany a nandefitra zay ka tsy haiko aloha hoe tsy fantatra aloha zay zavatra misy tamin'io za tsy foko tamin'nakafotra fa ireny tsy nanana fa ny zavatra tediavinay dia zao hoe avoa ireo avanay ireo mitaraina ny fokon'olona ary milaza fa rehefa tantsano mafady dahalo hoe izy ireo dia migadra avy hatrany ary rehefa fokon'olona no matiny dahalo tsy hita izay fandraisana andraikitra fa izay tratra aza mivoaka avokoa ny andro voaka moa zany a dia ny angatahana izy ireo dia ny amitsorana indray ary ny amitsorana ireo namany ary ireo avany ireo satria dia mijaly ireo olona tsy nanao iny ireo fa olona niaro ny fananany ary olona niaro ny tenany ihany koa fa tsy hoe ireo indray no ho alefatsika any anatin'ny fonjany andrasana araka izany ny mety ho toin'ity tranga ao arivon'ny mamo ity sy ny fangatahany ireto tomponina ireto tranga izay tsy mifanalavitra akory amin'ny zava-miseho tao Ambatondrazaka araka izany dia tsy mbola hita ny marina mahakasika ilay raharaha ny samborana ireo gadra enina izay voaroroy tamin'ny asandalo tao amin'ny fonjana Ambatondrazaka omaly hoy ny fanehoan-kevitra ireo komponina izay nitaky fihaonana tamin'ny manam-pahefana tany antoerana nilaza ny tompony andraikitra lehibe ny fampanohavana ao Ambatondrazaka fa efa misy ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ary efa eo ampelantanany fitsarana ny momba izany Christian Dimby mitohy hatrany ny fitakina nataon'ireo mponina mahakasika ny fisamborana ireo gadra enina izay voaroroy tamin'ny asandahalo tao amin'ny fonjana Ambatondrazaka ny talatalasa teo hoy ny solotenan'ny mponina raha ny angom-baovao voaray avy any atoerana androany mitaky ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana izany ireo mponina tsy raviravy tanana eo anatrehan'izao tranga izao ary hitady ny marina momba ity tranga ity fa araky ny procédure zany moa dia anao faran'izay aingana ny traitement dossier andreo olona reo zareo ary zany zareo ny amoakan'izany farany aingana fa samy mandray ny andraikiny na ny avy aty amin'ny lafiny commune na zareo amin'ny fitsarana anao ny fitandronana izany famarinana zay lazaina zany ka hatreto aloha tompoko dia marina fa misy ny fitakina zay nataonay nefa zay zany zava-misy tekena nilaza ny lehiben'ny fampanohavana ao Ambatondrazaka fa efa eo ampelantanan'ny fitsarana ny mahakasika ity raharaha ity ka miantso fitoniana avy amin'ireo mponina ny tenany raha ny fanazavana ny zavatra fampiasana dia zao misy rahana mifehy misy procédure arahana ny zavatra atao amin'ny raharaham-pitsarana ka tsy afaka dingana zay zavatra zay dia aleoloha mba hatsahina zay zavatra zay fa izany kosa hijery amin'ny fotsy miakatra en toute objectivité ozy ny teny vazaha fikirakirana io antota taratasinaady io zany anelan'elan'izay zon'ny olona anankiray ampidirina amponjany mangataka fanavolo maika anjara ny fitsarana koa mijery akaiky raha tokony sitraka zany le olona mba mamerina izy zahay mba ho samytontsika reny fa tsy misy mahazo tombosoa misavorovoro eto amin'ny tanitsika eto Madagasikara indrindra moa ety amin'ny faritaloatra manoloana ny zavatra tahaka tony jereny akaiky nisy ny fiaonana teo amin'ny solotenan'ny mponina sy ny lehiben'ny fampanohavana ao Ambatondrazaka omaly nandiniana ity raha mafampana ity tapaka tao anatin'izay fa afaka 5 andro no ivoaka ny valim-pitsarana mahakasika izany andrasana araka izany ny mety ho tohiny mijanona ho nofy ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafoan'i Madagasikara raha ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'izao fotoana raha efa mananika ny tatsa 4 no manao ny fambolena ho fotom-pivelomana fotsiny ihany araka ny tomba nanentsy ny banky raisam-pirenena farany teo tsy misy ny paikady matotra ampivelarana ny fambolena sy ny fiompiana ireo fikambanana sy sehatra tsy miankina hatreto no tazana eny an-kianja saingy voafetra ny famatsim-bola ho azy ireo Ivy Richard manao ny fambolena ho antom-pivelomana fotsiny ihany ny 4 amin'ireo tantsaha eto Madagasikara raha ny voarakitra anatin'ny fampitam-baovao ny banky raisam-pirenena ny 7 aprily 2022 mazava ny fanamariana nentiny solotenan'ny banky raisam-pirenena anatin'io zava-dehibe ny fahafahan'ireo tantsaha misitraka ireo zezika sy ny maro hafa anatsarana ny fambolena sy ny fampidiram-bola singy izay tsy takatry ny fahefa-mividin'ireo tantsaha hatreto raha ny zava-misy eny an-tsena
le fiakarana zao raha jerentsika tena any amin'ny 300 tany angamba fiakara tena somary niakatra mihitsy ny vidina fanafody ho an'ny fambolena ny fitambaran'izy rehetrarehetra hatrany fotona zany dia eo ihany koa le zava-misy mitambatra rehetra iainan'ny firenena. Ny tena tantsaha le matyanina aloha zany efa tena mahafantatra le fampiasana fanafody satria rehefa tena tsy misy le fanafody dia tena tsisy vokatra azo raisina mihitsy. Voaterina morona teknika sy fanafody arovana sy hanatsarana ny fambolena arak'izany ny tantsaha raha natao amin'ny komuna manandrina avy ny aina ny fampitehan'ny vokatra zato isan-jato nateraky ny avandra na tsy tazana aza ny fanjakana hoy ny fanazavana niarin'ireo tantsaha noho ny fisiany ny ONG iray misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana anjara ny trakefany momba ny fampiasana ny ady gasy sy ny maro hafa. Teo zao zay raha mampiasa le fanafodina bibikely raha mandany hoe 10 000 ako malasa lavitra be mitifitra zao raha mitifitra ohatra hoe mampiasa tongolo reny zany zao dia raha manao azo raha vidy mbola mampiasa any amin'ny 3 arivo 4 arivo vao mavita dia nefa le zavatra ataoko be dia be dia mandany vola be ako dia zay nampanelanelanina anazy le ady gasy dia mba kelikely sisa dia ampiasainay. Ny eo amin'ny fandresendratra aloha ny toetsain'ny tantsama tsy ary hitovy fa miandalina no fanaovana azy fa hatreto zany zay raha ohatra ka hoe tany amin'ny rano jery zay nanao nakaposantasy raha teo amin'ny olona 100 teo aloha dia amin'izao fotoana zao efa any amin'ny 20% efa mampiasa an'le ady gasy. Noho ny lafiny famatsim-bola mandidina ny 300 ihany ny tantsana azo tantsoroka avy amin'ny ONG io ho an'ireo komuna roa anatin'ny distrika Navaradrano. Ny akamaroan'ny komuna ao an-toerana izay mivela amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Antony anairan'ny tompon'andraikitry ny komuna ny fanjakana ametraka paikady matotra momba ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ohatra ka ireo tantsaha ireo no tsy niavana atao akila-bao dia ho zava-poana ihany ny zavatra rehetrarehetra na no fampandrosoana lavitra ezaka be arany satria voalohany isika dia miainga amin'ny resaka ara-tsakafo. Nefa isika raha nafatra lava ny velany foana amin'ny resaka ara-tsakafontsika dia ho sahirana ihany lasa mihamahatra satria raha ny resaka toetany sy ny zava-misy eto amintsika dia afaka tanterahana eto daholo rehefa mety fambolena ary mena tolo-tanana eo moa zany ny resaka ara-fotodrafitrasa io ny tena fototra anankiray tsy ahafahan'ny tantsaha mampivelatra ny fambolena satria ohatra hoe amina faritra ray tsisy rano na tsy voafehy ihany koa ny rano satria dia lasa miravoravo tanana ny tantsaha rehefa ohatra ka safotry ny rano ny variny na safotry ny rano ny fambolena. Ankoatra ny fanamorana ny fisitrahana masom-boly voafantina, ny zezika, ny todrano sy ireo fotodrafitrasa mpamokarana, efa nampahafantarin'ireo tantsaha ny fitondrana ny fandimbo ny teboka andrasana izy ireo hanatsarana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Saingy izao ny zava-misy fa tiantoka ny fampiasam-bola anatin'ny sehatra heverina hiantohana ny filana ara-tsakafo ny vahoaka malagasy io amin'izao fotoana hoy ireo tantsaha. Mitaky ny fametrahana ireo famantarana manokana amin'ny fitaterana amin'ny kodiaran-droa na ny taxi moto ny eo anivon'ny VMTM na ny vovonan'ny mpitatitra taxi moto eto Madagasikara androany. Takina araka izany ny fanaovana gilet sy ny badge ho an'ireo mpitatitra taxi moto paikady izay natao indrindra hiadiana amin'ny fisolokiana sy ny tranga tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Misy eo amin'ny endrika maro ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay mateti-pahazo ireo mpampiasa ny fitaterana amin'ny kodiaran-droa na taxi moto eto andrenivohitra amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny VMTM na ny vovonan'ny mpitatitra taxi moto eto Madagasikara androany. Mbola maro amin'ireo mpitatitra no tsy tafiditra eo amin'ny sehatra ny fanaran-dalàna. Anisan'izany ny tsy fananana famantarana manokana toy ny badge sy gilet ny fanadihadiana izay natao. Ohatra hoe zao hoe raha miasa zao dia mety misy aho tsy manao gilet izy nefa tsy taxi moto dia izy milaza fa taxi moto dia avy eo izy hoentin'ilay olona dia misy simba kely dia ozy fa midina kely aloha nefa le entan'olona efa ao anaty moto any ao dia very any le entana fa raha manao gilet zany le olona mba afa misy avaka ny anjehana azy satria na ny gilet misy numéro misy dossier mipetraka any amin'ny birao. Eto zao misy malazalaza mihitsy hoe manentaka hono ny taxi moto any garage hono be da be hono zany fa zay aloha mbola tsy nahita an'izany zay koa tsy hanao ratsy an'izany mihitsy fa hoe le fandriam-pahalemana zany dia zay nefa eto be da be miditra zay tonga avany zay ty hiditra eto dia miditra eto daholo dia reny olona tsy fantatra reny tsy fantatra hoe reny manao ratsy ihany.
ankoatra izay mbola vitsy amin'ireo mpitatitra taxi moto no manana ny famantarana manokana ka tokony hisy ny fanamafisana ny fanentanana raha fanazavana. Isy ihany koa ny febetra manokana ho raisina ho an'ireo izay mini mandika ity fanapa-kevitra ity. Zay moa zany ny antsika izay hoe isika nangataka ny te hiasa ao anatin'izany atao hoe sehatra ny ara-dalàna dia aminay angambany rary ny raha toka ny mpisehatra taxi moto rehetrarehetra izay nangataka hoe mba ho ara-dalàna mba manao an'izay asa manao an'izay silesy bady zay rehefa izay aloha ny takina treto zany. Ny tsy anjarana iny manasazy fa kosa ao anatin'ny fitsipika sy ny satan'ny fikambanana zany dia misy an'ireo izay sazy any koa nefa na tena marina iarahanay miasa mpitandro filaminana. Rehefa tsy vonona izy ireo ny anara-dalàna dia misy ny anjara sazazan'izay zany anjara mpitandro filaminana moa manao manatanteraka an'izay sazy zay zany ao anatrehan'izay. Nanamafy androany ny VMTM fa tokony ireo izay manana famantarana manokana ihany no afaka misehatra eo amin'ny fitaterana taxi moto. Manentana ireo mpitatitra mbola tsy ara-dalàna araka izany ity vovonana ity hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna mba hisorohana ny trangana tsy fandriampahalemana izay matety-piso eo anivon'ny fiarahamonina. Fatanora malagasy misy Vaovao izay makafy ny tontolo mekanika anatin'ny motocross no voasokajy andray anjara amin'ny fifananana iraisam-pirenena Motocross of African Nations izay ho tanterahana ny Afrika Atsimo amin'ny fahasivy hatramin'ny faha 11 ny volana aogositra ho avy izao. Fandraisan-jara voalohany ho an'ny malagasy izay eo ambany fiahiny RTL Madagascar. Samban'izao no andray anjara amin'ny fifaninanana Motocross of African Nations izay ho tanterahina any Afrika Atsimo amin'ny fahasivy hatramin'ny faha 12 aogositra ho avy izao. Ny Fédération Malagasy de Motocyclisme tanora miisa 8 mpankafy kodiaran-droa motocross izay tompon-dakan'i Madagasikara hatramin'izay no voasokajy ziary ny voninahitry ny firenena raha nambaran'ny Fédération androany. Zany hoe mandefa ny champion any Afrique du Sud zany ireo firenena rehetra andray anjara. Efa amapolo taona nisy n'ity compétition ty fa sambany Madagasikara vao andray anjara any Afrique du Sud. Na izany na tsy zany dia fantatra koa fa manana pilote mahay tsika. Ireo pilote-tsika mbola kely taona ireo dia anisan'ny mahay. Ary ho an'ireo pilote rehetra avy aty Madagasikara rehefa mandray anjara ny velany dia matetika manana niveau tsara. Zany ao anatin'ny folo voalohany na 12 voalohany. Ary manana chef de délégation tsika izay multiple champion de Madagascar hitondra ny zareo any manomana ny zareo psychologique technique amin'io lalao io. Ny tanjona zany zao ho an'ny Fédération Madagascar, Fédération Malagasy moto dia ny anana pilote professionnel ary anana centre de formation de pilotage professionnel. Efatra amin'ny ela mifanomanana ho an'ireto mpandray anjara isan'ny firenena matanjaka amin'ity taranja ity ny ao Afrika Atsimo izay ampiatrano lalao ho fanomanana sy fanomezana tosika ireo solon-tenan'i Madagasikara araka izany nisy ny tantsoka avy amin'ny RTL Madagascar. Fa hitantsika ihany koa hoe nanomboka tao amin'ny roa volana zay dia nisy filamatra vaovao nyraisin'ny RTL Madagascar amin'ny teny vahiny izy hoe au-delà de l'imagination. Zany hoe mihoatra lavitra noho izay fa zavatra eritreretina sy nofinofisana. Dia ao anatin'izay indrindra raha ohatra ka tany amin'ny lafiny kolotsaina sy mozika ny tena nalalana ny RTL Madagascar dia amin'izao zay dia mifanome tanana indray amin'ny moto. Ny antony dia tsotra satria eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia miezaka izay ny manosika an'ireo tanora manan-talenta mba hitondra avo ny fanevany Madagasikara zay ny tena. Firenena misy 13 avy aty amin'ny kantinanta afrikana no andray anjara amin'ity fifaninanana ity. Anainga raha-pitsoany Afrika Atsimo ireo solon-tena Madagasikara amin'izany izay ahitana ny sokajy amin'ny motocross 50cc hatramin'ny 125cc. Vaovao any amin'ny faritra Toamasina dia malahelo ireo mponina ao amin'ny fokontany 11/41 Mangarano malona ny fandrotana ny commune Ambonivohitra Toamasina ireo fefy vita amin'ny volo mamefy ny atran'ireo mponina manamorona ny lalana mitsofoka amin'ny CAMP. Tsy voakasiky ny fandrodanana ireo fefy vita amin'ny vato raha nambarin'ireo mponina nilaza ny lehibe ny fokontany fa ara-dalàna ny fanitsin-dalàna nataon'ny commune mba ahafahan'ny sekoly CAMP mampiatrano ireo mpilalao AZF mba ho tombontso ny daholobe. Manana kultua masina. Androany maraina tsy nisy indra fo ny fandrodanana ireo fefy maromaro vita amin'ny volo teto amin'ity lalana ity.
nisy ireo fiafiafa tsy voakasiky ny fandrodanana noho ny antony tsy fantatra kanefa mitovy ny etsiny. Le zava-nisy teto zany zany andeha tabazary dia zany herigna avy takagny zany tonga dia efa nangoako ako ohatran'ny écran plat zany lakournay avy aty amin'ny parany tonga dia hita jusqu'ary dia zay zany nantifasanjareko vocation nomaly tambadiko nomaly dia niteny za hoe za hoe tsy afaka dia mivolagna zareo hoe sorata keriky le menimeni-ponao dia nanoatra zagny za hoe vonina hoa za nisaka fa raha manisaka le alohanay dia manisaka zay dia le problème zany tonga dia natositosika anjare daholo le lakour desima nefa lakour mbola manjary averina dia le dépense zany zareo tokony mandrava dia tokony zareo magnamatra président nay aloha nivolagna hoe misy vola kagny ozy afaka anamboaragna ny lakour io rehefa ravagna dia nefa président nay tsy nipoitra fa tsy afaka ronay fogna zany nasainy nandeha keo ity moka fa tsisy raisiny fa atody tsy miady ambatily zay fa niteny hoe anisaka zay satria 20 cm nitenenjare tamin'ny neninay iny raha tsy natosika anjare tsy simba raha zay fogna nanisaka ny karantegna mibata vilany avary apetraka ry tsy simba ny sécurité zao zany midanaka daholo ny tranon'ny olona ty dia normalement tsy maintsy tonga amin'izay ny fangalatra zao satria tsisy fiarovana tsonika dia afaka miditra daholo ny mpangalatra zao mahita ny midanidanaka efa tena anefa na ity tsy eto akory ny eto lalana fa iry kely ry zavatra kely ty lalana ty zao lalana rehetra ato anaty lakory fotsiny fa tsy hoe lalany commune ary lalana io tamin'ity tany ty ny refesina dia toponina ammeany io hoe io ajao io fa io ny lalana zany kanefa n'izany zao lasa tsy mety indray io le nataon'ny topo io fa meny commune indray hono zany no ilaina misy zany le tsy narodana misy le narodana ary presque le lakory volo daholo ny rodana fa ny lakory vato zany tsy voakitika mihitsy any iny zao ny tsy fantako hoe ohatrany ary zao misy bordirany ohatra zay dia ohatrany tsy nalana le izy fa le lakory ny fanisany iny bordira iny indray ny nalana zay zao mbola andeha hitady vola andeha amerina lakory tsy mety aminay zao ary lazainy zareo nefa hoe zareo any ambony any mihitsy ny napidina n'le teny zany vice PM zany dia ministre zany izany hono ny teny hoe nampiananao teny tany amin'ny commune hoe ina moa hitaro le lalana dia zay ny tena mampalelonay hoe manina moa le vice PM sy ny koa ministre mba midina kely aty mba mijery hoe sao dia mba normal ihany le lalana alohany andravanan'le lakoro le zavatra nisy teto aminay dia fa io raha malala io atao bodingery fotsiny vahoaka madinika zao zavatra mahazo anay zavatra tiako tenenina fotsiny dia hoe efa kaiky tompoko ny fifidianana aveloany vahoaka mandrimandry fa tsy zao anaovana anazy tombotsoan'olona anankiray roa le izy zay ny fahazahoanay anazy dia manao mody manao teny midina fotsiny sasany avany dia bodingery ravanao zao le lakorin'olona tsy amboarinao dia inona ny dikany zany dia tsisy dikany le zavatra toa zany fa ny fiangavianay zany mba misy fiarahamentany vahoaka zany rehefa zavatra ohatran'izao fa tsy tombotsoan'olo mihitsy foana no jerena ny lazany lehibe ny fokotany 1147 ao mangarano fa ara-dalàna ny fanatanterahany commune ny fanitsiny anyty lalana mitsofoka ao amin'ny camp ity tafiditra indrindra ao anatin'ny fandraisana sy fampiatranona ireo mpiasa-panjakana izay mandray anjara amin'ny lalao ny AGF ny lalana hitsofoka amin'ny camp dia tsy fanokafan-dalana izy io fa fanitsina lalana eto amintsika Tomasina zany mazava ho azy fa ny araha mahita dia rehefa manao lakory tsika jamais hiverina amin'le niny lakory teo iny fa tsy maintsy ivelan'iny tsika no manao lakory dia mety ho zay ny antony hoe andao ary ampahitsiana izy io ary occasion ihany koa satria i camp zany nandray ny AGF satria misy centre d'accueil amin'ny ao dia mba niteny camp hoe tsy tsara ve ty mampahitsina nandalo aminay mifokotany dia nalefanay amin'ny commune dia commune nanao ny asany nampanitsy ny rehetrarehetra amiko ara-dalàna tany tandalàna tany misy fanjakana normal zany fa tsy hoe hatao hoe rirotina lavabe dia hoe gauche à droite fa zavatra ara-dalàna avec ordre de mission ny commune nanao nitsidika izy voalohany nametaka piquet dia tonga ny fotoana hoe mba nanitsiny an'izy io sorana ny commune aza satria nanampy anay izy tamin'ny ramble tamin'io toerana io izy no niantoka tomobile raha izahay no ny tade ramble lasa bokosy be ny tanàna amin'ny camp iny saotra ny commune isorana ny comité ny président ny AGF mba nisafidy any Tomasina anaovana an'izany tournoi ny mpiasa-panjakana zany zaho mahita fa tsy le coupe
na le trophée nianina nitadiavin'ireo olona reo fa ny fahitako azy dia fitsangatsanganana izy io tokony ho haitsika eto Tomasina ny manararaotra an'izany zavatra zany satria hampidibola ho ato amintsika ny fisian'ny tournoi'ny AZF reo olona reo zany tokony ajaina tokony raisina tsara tokony hampifaliana ny andresantsika azy fa tsy ataontsika hoe zavatra hafa afody ao ny tomobile tsy azo ivoaka izy hitako tsy mety raha otrika zany natao narodana mialokely ny ivoahany ireo fiara izay mitatitra ireo mpilalao ny AZF mo ireto fefy ireto ka voatery natao diantongotra ny alanelatany misy ny trano itobiany ireo délégation avy amin'ny faritra sy ny toerana ilalaovana amin'ny maresaka avy any ivelany dia mandidina ny roapolo teo ireo olona namony ainy tao Pékin renivohitra Chine sy ny faritany mifanila amin'ny AOEB raha olona 20 hafa no tsy hita popoka vokatry ny ora mikija tao an-toerana nanomboka ny zoma lasa teo raha nitatry ny manam-pahefana any an-toerana fanampanazavana entany Daniela Minarso eo amin'ny sariny France 24 namela takatra goavana tao Pékin renivohitra Chine sy Hebei faritany ao atsinanany Chine ilay tondra-drano nateraky ny orambe nikija tao an-toerana nanomboka ny zoma lasa teo ankoatra ny fahasimbany ny foto-drafitrasa toy ny lalana fivezivezeny ny lamasinina olona manodidina ny 20 teo no fantatra fa namony ainy tao amin'ireo faritra voalaza raha misy 70 ireo tsy hita popoka araka ny tatry ny manam-pahefana ny toerana ao Juaju samby kely sisa ny fitaterana tokana hafan'ireo mpamonjy vona mamindra toerana ireo ny arambona izay mbola maro no tokony afindra toerana amin'izao fotoana ka manodidina ny 7 eo ireo mpamonjy vona miara-misalamy ny fanavotana azy ireo any Pékin mitovy tamin'ny fatranorana nandritry ny 2 volana ny fatranorana niraraka tao an-toerana tao anatin'ny 70 ora mirefy 470 faingo 7 milimetatra ny avy rotsakorana teo anelanelany ny sabotsy ariva sy ny alarobia maraina teo raha nitatitra trany avy ny rotsakorana tanaty fotoana vitsy izay tsy mbola nisy tao anatin'ny 70 taona dia ny koa tompoko lasy tompoko vavy no mandrana ny fiarantsika tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka tamin'ny fampalalana vaovao samy mitombo amin'ny fahasoavana INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulchawanao teo, ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.